Ny resaka boky rovitra io zany dia efa azo lazaina hoe efa loza miatra, efa loza miatra iny anivon'ny fiarahamonina iny mihitsy izy amin'izao moa mba hoe hiadivana amin'izy hoe mba manana an'ilay olana dia nametraka ny fanjakana an'ilay fandaharana asa-pirenena mba mifanana tany zany hoe programme national foncier izay voalaza ao anatiny vahaolana momba ny boky rovitra io. Ny voalohany zany a le amahana le tena efa rovitra amin'izao fotoana izao a dia fanatsarana ny lalàna, zany hoe fanovana ny lalàna, famoahana lalàna anankiray izay mamaritra paikady arahana ahafahana mamirina indray a reny lova reny boky a efa rovitra ireny. Dia mba entina ny fomba faharoa zany entina hisorohana le fahavitana dia ao anatin'io fandarana asa-pirenena momba ny fananantany io manana programme fanjakana hanao informatisation amin'ny archive rehetrarehetra. Zany hoe ny archive zany a voavadika ho kirakiraina amin'ny alalan'ny resaka informatika mba hialana amin'ny fahavitan'ny boky. Zany hoe tsy ho sanatria koa hoe hiala tanteraka amin'ilay boky satria zay fananantany misy boky eo a zay tsy maintsy misy atota taratasy io zay tsy maintsy ilaina amin'ny olona. Fa saingy kosa ezahana ampidirana anatin'ny solosaina avokoa, ny anatina fitaovana moderna zany ny atotam-baovao rehetrarehetra mahakasika amin'ny fianarantany. Ny lalàna io zany dia efa mpamaranana an'ilay izy zay amin'izao fotoana izao famitana azy. Dikan'izay zany ho aroso ao anivon'ny assemblée nationale lay izy amin'ny session voalohany amin'ny volana. Dikan'izay mananteny zany sika fa hivoaka amin'ity taona ity lalàna io ary mba hanaovana antsoavy ihany koa ny fitondrana rehetrarehetra sy amin'ny tanatohatra rehetrarehetra izay lalovan'ilay projet efa loza miatra io fa tsy sanatria koa hoe mbola zavatra mananontany. Izay olona tratran'io zany amin'izao dia efa tsy afaka manao ninina amin'ny taniny intsony.